maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Iavana malala rehetra amin'ny tompo ampitomboana ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra riavana malala nahatratra izao maraim-baovao ny amin'ny ZOMA izao. Dia isaotra sy iderin'Andriamanitra isika omany eo ampelantaninareo ny salamo. Salamo fahatelo amby telopolo. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1. Asaina hitsangana ianareo riavana malala. Rehefa hitany salamo iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa miendrika tolo mahitsy ny Fiderana. Miderany Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo. Miraha firaom-baovao azy, mitendje tsara ny feo fifaliany. Fa mahitsy ny teny Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Dia famarinana sy rariny izy, endriky ny famindram-pony Jehovah ny tany. Ny teny Jehovah ny nanaovana ny lanitra, ary ny fofonainy vavany nanaovana ny amarony rehetra. Mampisavoa ny rano ao an-dranomasina toy ny antotan-dravatra izy. Mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka atahotra ny Jehovah ny tany rehetra. Aoka angovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no teny dia ary izany. Izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Jehovah mahafoana ny fisaina ny firenena samihafa, mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra taranaka faramandimby. Amen. Ivavaka isika. Misaotra midera mankalaza mame voninahitra ny anaranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Fa Andriamanitra ty dia ty anay tokoa ianao ka mamelona anay, miay anay, mikarakara anay. Ka mipololotra avy anatin'ny fonay Andriamanitra ny hira fiderana, fanandratana, fanomezam-boninahitra ny anaranao. Raha misy ny laza, raha misy ny dera, raha misy ny voninahitra, dia ho anao rery ihany zany ry Andriamanitra tokana. Tompo, misaotra anao izay fa mbola notiavinao, novelominao, narovanao, ka mbola nomenao izao tombonandro izao ndray nahatraranay, ahafahanay miatrika anao, ahafahanay mandre ny teninao. Manambara aminay zany fa Andriamanitra miasa ianao, Andriamanitra velona ianao, ka maneho ny fahasoavanao mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Mba hatsapahanay fa manompo Andriamanitra velona izahay. Mba hatsapahanay fa Andriamanitra tsara, sady mpanao ny tsara ilay Andriamanitra ivavahanay. Andriamanitra ndreto ny fizahay, mahatsiaro ny tsy famendrenay, mahatsiaro ny tsy fahatanterana. Tsy nanao ny tsara teo masinao izahay, tsy nanao izay mahitsy teo masinao izahay, tsy nanana faharetana izahay tamin'ny fanomponanao, ny fiazonana ny teninao. Fa miny mandrakariva miala mididinao izahay. Menatra sy mangay ahy izahay kehitriny raha manantona anao, ka indro izahay manondrika ny lohanay, mampanetretena. Tsy sahakory izay na dia hiandrandra ny lanitra, satria mitambesatra aminay ny tsy fahatanteranay. Nefa Jesosy Kristy ilay zanakao dia miteny aminay fa izay rehetra manantona azy dia tsy mba ho laviny. Ka hoentina ianatrehanao Andriamanitra ny tsy fahatanteranay, ny tsy famendrenay, mamelany elokay mamirafo aminay, fa tsy tanteraka izahay. Misy matoky izay fa Andriamanitra fitiavana sy mamindra fo ianao, ka mamindra fo aminay mandrakariva amin'izay ho an'izay rehetra miaiky ny tsy fahatanterany, ka miandrandra ny famelan-keloka avy aminao. Misaotra tompony amin'ny famelan-keloka zay avy aminao noho ny amin'ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy, ka raisina amin'ny fifaliana izany famelan-keloka izany ankehitriny reto mpanomponao. Andre ny teny avy aminao, teny fiainana, ahafahan'izy ireo miorina tsara, lalipaka amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'izany teninao izany, satria ny teninao no vato fehizoro, fanorenana ny finoanay. Ka mitenena Jesosy araka ny fombanao fivavonikiaino reto mpanomponao. Amen.
Ny mofonaina izay voalahatra ho antsika amin'ity an'io tia dia ho amin'ny epistily ho an'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa, toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Timoty faharoa, toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita ho vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay ahay ampianatra ny sasany kosa. Miaritra mafy amiko ianao tahaka miaramila ny tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy manaingo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao, mba hafaly izay efa ny fidy azo miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny tombo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manapaka ao amponareo mandrakariva ny riavana malala ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola mandinika hatrantsika ny loha hevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Epistily faharoa ho an'ny Timoty, toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito no akatsika Hafatra avy amin'Andriamanitra amin'tia an'io ity. Any apondra i Paoly apôstôly no manoratra izao taratasy izao ho an'ny Timoty izay lazainy fa zanany ara-panahy. Efa fantan'ny Paoly fa akaiky ny fotoana hafatesany ka mananatra ho an'ny Timoty zanany izy. I Timoty izay nanana andraikitra lehibe teo anivon'ny fiangonana, na dia tao anatin'ny fahatandrana izy Timoty, nitondra ny fiangonana tao Efesosy. Tsy mora akory ny andraikitra izay nankinina amin'ny Timoty, ka izany indrindra no mahatonga ny Paoly apôstôly manoratra izao taratasy izao ho fampaherezana ny Timoty zanany. Ny zavatra hita eto ry havana malala dia tsy tsangan-javatra fa hita andavanandro, fa tsangan-javatra izay hafa mihitsy, satria raha ny fiainana eo andavanandro dia ny olona ny amponja no ampaherezina. Eto kosa nefa i Paoly apôstôly izay any amponja no mampahery any Timoty izay mitondra fiangonana. Tsanga tsy dia fahita matetika izany itsanga izany. Mampirisika ny Timoty i Paoly apôstôly mba hataterahany ny fanompony, mba hananany ny faharetana amin'ny asa fanompona izay ny antsony tompo azy. Izao ry havana malala no Hafatra omeny tompo atsika amin'ity an'io ity. Manana faharetana amin'ny asa fanompona izay ny antsony tompo anao. Manana faharetana amin'ny asa fanompona izay ny antsony tompo anao. Eto dia mampiasa sary anohatra telo i Paoly apôstôly, hoentiny mampianatra, hoentiny mampitakafatra ary mampahery an'i Timoty. Ny sary anohatra voalohany dia mampiasa ilay teny miaramila izy. Ilay toetra izay hananany miaramila no ampitain'i Paoly mba hananany Timoty faharetana amin'izany fanarahana ny tompo izany. Eo amin'ny andininy fahatelo dia izao voalazan'ny Soratra Masina: miaritra mafy amiko ianao tahaka ny miaramila ny Kristy. Ny miaramila, ny toetra tsara ao anatiny dia izao: vonona hiaritra ny mafy izy, vonona hiaritra fahoriana izy noho ny andraikitra izay efa napetraka taminy. Izany ny toetra ny miaramila. Tsy mba mialangalana amin'ny andraikitra izay napetraka aminy izy, fa mikely aina, manao vivery ny ainy, manolotra ny ainy, manao fanoloran-tena, ahafahany manatanteraka ny andraikitra izay anirany lehibehany. Izany no toetra tsara ny miaramila. Miaritra fahoriana izy, miaritra ny mafy izy.
Ary ny toetra nanany miaramila ihany koa dia izao, tsy mba mierikerika izy, tsy mba variana amin'ny raharaha mety manahirana azy izy, fa mifantoka tanteraka amin'ny iraka zay anirany tompony azy. Ny miaramila dia manana ny ankohonany, fa tsy any amin'ny toerana fanaovana iraka izy mieritreritra ny ankohonany, fa mifantoka tanteraka izy amin'ny asa zay anirany lehibe azy. Ny miaramila dia mahatoky ny herin'ny fitaovam-piadiany, ka na dia miaramila tokana aza andravany herin'ny dahalo maro dia mahatoky ny herin'ny fitaovam-piadiany izy. Zany toetra izany no tiany Paoly hitoetra ao anatin'ny Timoty, mba hahatonga ny Timoty hiaritra fahoriana, hiaritra fanindriana, hiaritra fankahalana, hiaritra fankapanahy, hiaritra endrikendrika zay mety ho ataon'ny olona, satria tsy mora akory zany hitondra fiangonana Efesosy zany. Be dehibe ny olon-dehibe mihoatra ny Timoty, ary be dehibe koa ny olona mety aneso azy ka hiantso azy hoe ianao ve ny ray aman-dreninay, tahaka ny zanakay, tahaka ny zafinay. Izany teny izany dia mila hiaretany Timoty izany, hananany Timoty faharetana amin'ny fanompona zay efa nentsin'ny tompo azy. Ny tanjon'ny miaramila dia tsy manao zay hahafaly ny tenany, fa manao zay hahafaly ny lehibeny. Izany ry havana no takiany tompo amintsika. Tsika tsy mitady zay hahafaly ny tenantsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, fa zay hahafaly an' Jesosy, zay hampifaly an' Jesosy. Izany no tadiavintsika amin'ny fanaovana, izany no takiany tompo amintsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ananatsika izany toetra miaritra izany, ary tsy afa-misaraka ry havana malala izany voambolana hoe faharetana sy ny fiaretana, na hoe maharitra sy ny miaritra, mifamaritra mandrakariva izany, mba hahatonga anao haharitra amin'ny fanompona, mba hahatonga anao haharitra amin'ny finoanan' Jesosy. Dia tsy maintsy miaritra amin'ny zavatra rehetra ianao, mila manana fiaretana amin'ny zavatra rehetra anao, amin'ny fankahalana zay ataon'ny olona, amin'ny fanindriana zay ataon'ny olona, mila miaritra amin'izany ianao. Ary izao ihany koa, mila mifantoka amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ianao, tsy mila mijery zay ataon'ny olona ianao, tsy mila mieritreritra zay fankalana zay ataon'ny olona ianao, fa Jesosy Kristy no dininao, no mpanjinao. Izany no tokony ataon'ny olona, mba hahatonga ny olona hanana faharetana. Fa raha variana mierikerika sy tsy mifantoka amin'ny fanaovana ny asa fanompona ianao, fa zavatra hafa ny fantonao, dia mora azo ny fahatafitohinana ianao. Ary marina mandrakariva ry havana malala, anisany nampijoro amin'ny finoana, nana faharetana amin'ny fanomponan'ny tompo, mba tsy hahatonga tafitoana, dia le teny Jesosy tamin'ny Petera. Petera makola mafo, sady Petera tena tiany Petera mihitsy, izy ny olona miavaka amin'ny mpianatra Jesosy. Ka rehefa Jaona nindakondana teo atsatsan'i Jesosy, dia nialina Petera. Dia hoy Petera hoe fa inona moa ty amin'ny lehilahy ty? Dia tady nendrikendrika ho Petera fa iza moa ny hamadika anao? Dia hitenaka izy io mety Jaona io e. Dia ahoana hoy Jesosy taminy? Ahoana ho ino zany fa manarahay. Izany teny Jesosy zany, aza miraharaha zany ianao, aza mandany zavatra amin'ny fotoana hafa ianao, fa izao no arao, izao no dinio, izao no banjino, mba hahatonga anao haritra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ny fampiasain'ny Jesosy ihany koa, fampiasain'ny Paoly ihany koa eto, ny sarenohatra dia mampiasa ny atlety izy, ireo mpiazakazaka, mpanao azakazaka lavitrezaka. Ny dikateny ombona rehefa malala dia milaza an'izao amin'ny 15. Ny mpanao fanatanjahantena dia tsy mahazo sady bonari-pandresena raha tsy manezaka araky ny fitsipika, raha tsy manezaka araky ny fitsipika. Na dia anananao aza ny endurance, hery hoentinao miazakazaka, na dia anananao aza ny fahaiza manao amin'ny faingam-pandeha, amin'ny fanatanterahana zany azakazaka izany, tsy maintsy manaraka ny lalàna sy fitsipika mifehy ny atao hoe atleta, ny mpanao atleta. Tsy maintsy manaraka an'izany, fa raha tsy manaraka an'izany dia tsy ho tonga amin'ny tandrona zay irina, tsy ahazo ny sady bonahitra mpandresena,
dia tahaka an'izany koa no ampitaina amintsika amin'ny alala zao tenin'Andriamanitra zao. Mila manana fifehezan-tena isika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Fanarahantsika ny fitsipoka izay apetrak'Andriamanitra. Tsy hoe andehanao ny asan'Andriamanitra amin'ny fahazarana ianao ka lasa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny asa ataonao, fa mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny asa ataonao amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana. Kendreo mandrakariva mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ny asa izay rehetra izay ataontsika, mba tsy tonga atsika ho sasapoana miazakazaka nahatra atao anatin'ny fanompoana nefa tonga ny fotoana hiatrehantsika ny Jesoa. So sanatsitsika ilazain'i Jesoa hoe tsy fantako ianao na aviaza miala amiko ianareo mpanao miloko, mba tsy ho sika ny riavana no itenenan'i Jesoa an'izany, fa mba ho sika ilay tenenany hoe tsara zany ry mpanompo, tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao, satria nanaraka ny fitsipoka nahay ny fehitena sika tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra tao anatin'izany antso fanompoana izay ny antsoin'ny tompo antsika izany. Ilaina ny fifehezan-tena, ilaina ny fahononan-tena mba tsy tonga anao voasirengitry ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, ny rehaka eto amin'izao tontolo izao misy misarika anao mandrakariva. Mila mahay mahafehitena ianao ao anatin'izany mba hanananao faharetana, dia mila mahay mifehitena ianao mba hatonga anao hijoro tsara amin'ny finoana. Mila manana fifehezan-tena ianao. Izay ny koriavana no nampitain'i Paoly an'i Timoty mba hatonga azy haritra amin'ny fanompoana. Fa ny sariteny fahatelo dia ny mpiasa tany. Mpiasa tany eo amin'ny 9 dia izao mivoasoratra: ny mpiasa tany izay misasatra ny tokony voalohany handray ny vokatra. Amen. Eto dia mpiasa tany iray no ampiasain'i Paoly anehoany an'i Timoty mitoetra tsara nanan'izany hoe mpiasa tany, mpamboly zany. Ny mpiasa tany dia miasa ny tany izy, tsy hoe miasa eo dia mandray vokatra eo. Mbola tsisy akory zany mamboly eo dia tonga dia vokatra eo zany, fa tsy maintsy miandry ny vokatra izy, tsy maintsy miandry ny ranorana izy, tsy maintsy miandry ny fahatongavany fitaoam-pitsinjana izy. Dia toy izany koa no toetra tokony hanana ny kristianina amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana. Rehefa hitory ny filazantsara isika dia tadidio, tsy hoe isika no andresy lahatra ny olona ka tsy maintsy manaika ny Jesoa ianao zao dia zao, fa mila manana faharetana isika amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fanahy masina no manome vokatra ho atsika ka mahatonga n'iny olona iny hanolo tena ho an'i Jesoa. Ho atsika rehetra ihany koa izay mpitory ny tenin'Andriamanitra manana faharetana. Indraindray manko isika mety manana mitaiza olona isika, misy olona ampianarintsika Soratra Masina, misy olona hotsiditsika, misy olona mitaraina fahoriana amintsika, dia isika miezaka manome tenin'Andriamanitra azy, nefa toa tsy hitanao ilay fiovan'ilay olona. Eo ihany ny eo kojafy ihany ny lekisisa, aza mora kivy ianao manana faharetana. Torio hatrany ny tenin'Andriamanitra, mikeleza aina, aza kitraka amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa miandry ianao ao ilay valipity izay omen'Andriamanitra anao. Ry havana malala, mba hatonga anao hanana izany faharetana izany, tafio ireo toetra telo ananan'ireo sokajin'olona anankitelo ireo. Toetra zatra manana fiaretana amin'ny zavatra rehetra, mahony tena ary mifantoka amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, ka tsy variana mierikerika manao zavatra hafa, manao lahara-pamena ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ary fanaovana ny asa fanompoana mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Azakazaka izay ataontsika eto amin'izao tontolo izao dia tadidio, tsy ny fahaizanao miazakazaka mafy amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ny zava-dehibe, fa ny kalitao ny asanao tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny asa izay ataonao. Ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny asa izay tanterahanao. Ary ny fahatelo, toetra tsara tao anatin'izany mpiasa tany izany dia izao: manana faharetana izy, miandry ny fitaoam-pitsinjana izy. Ianao ihany koa
amin'ny fanarana ny tompo manana zany faharetana izany fa tsy afa-misaraka ny faharetana sy ny fiaretana izay mamaritra ny toetra ny olona tsy miova tsy mivadika fa mijoro mandrakariva na dia ao anatiny fotoan-tsarotra azy mijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny tenin'Andriamanitra itoera-petraka ho anatsika. Amen. Dia hivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny izay nomena ho anay tamin'ity an'io mampianatra anay mandrakariva. Mahatonga anay hifantoka aminao Andriamanitra, anananay faharetana amin'ny fanomponanao, ka takianao izahay hanana aza ny toetra miaritra amin'ny zavatra rehetra izany. Ary ahafahanay miaritra Tompo, dia ilay fahasoavanao ilay mampahiry anay, ilay manome hery anay, ahafahanay miatrika ny asa fanompona izay efa niantsoana ho anay. Ary takianao ihany koa izahay amin'ny fanaovana ny asanao mba hikendry mandrakariva, hikatraka mandrakariva ny sitraponao Andriamanitra izahay, fa tsy ny sitraponay no ataonay. Ary ampianarinao ihany koa izahay ny anananay faharetana amin'ny fanatanterahana ny asanao, ka ahatonga anay hikely aina hiasa hatrany mahatokotra nefa izahay, fa tsy maintsy andray ny valim-pitia, andray vokatra avy aminao Andriamanitra izahay. Reto ny mpanomponao avy nandre zany teny zany Tompo, dia tehirizo ao anatin'izy ireo zany teny zany amin'ny alalan'ny fanainao masina, ampatsiahy azy mandrakariva hanana ny faharetana amin'ny fanarandianao Jesosy Kristy. Tompo rainay eo mivavaka izahay mo an'ny fiainana andavanandro, ny asa rehetra izay ataony, ianao ny tasy hanambina azy, ary tario mandrakariva mba ho mpankatony ny teninao, fa izany no antoka hitahinao azy eo amin'ny fiainana. Vavaka izay Andriamanitra ao amin'izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao ny Tompo ny kasika ny tsirairay avy, hanana ny fahasalamana feno, ahafahany miatrika ny tontolon'andro, ny asa izay efa nankinao taminy. Tompo rainay eo, tianay ary manakambana izany vavaka izany. Amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, dia tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay izay sazo anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra nay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteran'ny Tompo aminareo ny ry havana malala ny Tsodrano masina manao hoe: fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy fafa iray no iaranareo mankalaza n'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.